Remitezim-baovao toe-karena kosa sandretina nambara ny Praiministra fa ny fiandohan'ny volana Desambra izao ho tanterahina ny paroa ny fianamben'ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola eto Madagasikara. Tetika $70 no heverina vohitra amin'izany fianambe izany ary manodidina ny $10 miliara amerikana no heverina amatsina ireo tetikasa hitondrana famparisoana ho an'ny Madagasikara. Tsara ny miamina amin'ny ekimanana hafanany na resource-propre interne. Ilaina ny fanaovana ezaka amin'ny fampidoro-kely. Tsy misy mandany zany. Fa raha mbola miamina fotsiny amin'ny etomanana, izay anarantsika amin'izao fotoana izao sy ny ezaka izay atao fitondram-panjakana fampidoro-kely ankoatra ny fandraisana reny subvention tsy maro isan-karazany amin'ny période dia tsy hoampy zany ny ezaka izay ataontsika indrindra fihazakazahana mba ahafahana amin'ny fahantrana sy mametraka ny famparasoana maty eto Madagasikara. Amin'ny taremarika fotsiny raha miamina amin'izao zavatra misy atsika amin'izao fotoana izao fotsiny tena ka misy 2018 zany dia mety tsy ohatra ny 4% ny taux de croissance-tika raha amin'izao. Ka ny zavatra itoretina zany amin'ny organisation ny conférence de bailleurs investisseurs zany dia satria izy io zany misy amin'ny 3 ans zany ny délai projet resaka mikasika ny projet io rehefa aveo c'est-à-dire mikasika hoe 3 ans io zany ny rahatarana projet ny fotoana io dia heverina amin'izay fotoana zay d'ici 3 ans zany dia mba ahana amin'ny 6% zany ny taux de croissance-tika ary nofehezina tsy dépassé eo amin'ny 7% io zany ny taux d'inflation. Zay no tena zava-dehibe. Anomotra karazana fitiavana na projet zay heveritsika fa tena laharamamena eto Madagasikara atsika amin'ny fotoana koa zany miandrarantsika ny fampitondravam-bola mba ahafahantsika mihazakazaka aingana amin'izay fampitomboana miaraka rena na croissance eto Madagasikara zay. Raha nanao projection tsika teo aloha ohatra ny 130 projet mileritreretina zany andesenina lavitra andeolona aloha dia mivola mipetona teo $20 milliards teo ny ilaina dia zany dia misy ny révision à la baisse zay natao tsy hoe tsy ilaina tsy laram-pahamehana intsony ireo 130 projet fa mba ahafahantsika misuconcentré amin'ny zavatra tena hoavana tena mainka laram-pahamehana eto Madagasikara dia midina tranotsika dia ny farany mijanona amin'ny 50 projet io zany hoentina mifandraisan-dahatra amin'ireo mpanambola mpiara-mbolantoka amin'ny fotoana